Alahady faharoa folo ny volana aogositra mbola misatronao hatrany tompoky sy tompoko vavy manaraka ny fandaran'ny matv amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika isatokatrano ny araba ary asaina mpanazantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany resantsika misimisy amin'ny tiariva ity ny tontolon'ny taranja baolina kitra sy ny baolina lavalava etontsika manomboka ny fotoana ary amin'ny tiariva ity dia ny andro faharoa amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Madagasikara amin'ny baolina kitra na ny Poules Des As taoriny ny andro faharoa ary dia fantatro zao fa dia Tsara toerana ny Fosa Junior tany Antsirabe tany namana Zakinora Kotomanana nanaraka ny lalao ny FC Vakina Karatra sy ny LG Plus fitinina aminao ary amin'ny tiariva ity nivoka dalao tany Antsirabe sy tany Mahajanga. Niakatra vonjy maika eo amin'ny laharany voalohany ny ekipan'ny Fosa Junior FC Boeny taoriny ny andro faharoa ny dingan'ny famaranana lalao mandroso ny fiadiana ny tompondaka nasionaly taranja baolina kitra Poules Des As ale resin'izy ireo tamin'ny sarainy ohatra tokoa mantsy ny ekipan'ny knapsa sport tasy tolakandro io tany amin'ny Anjarabe Mananjara tany Mahajanga baolina tafiditry babo teo amin'ny minitra fahafito amby fitopolo manana isa enina araka izany ny ekipa ny tompondakan'i Boeny satria nahazo fandresena roa tamin'ny lalao roa nataony. Tany Antsirabe indray dia tsy nampozina ny vokatra resin'ny ekipan'ny FC Vakina Karatra tamin'ny isa 3 noray ny ekipan'ny LG Plus tao amin'ny velodrome vao nanomboka 7 minitra ny lalao dia napiditra baolina voalohany ho an'ny FCV i Elize na Ikano kiondalana goavana tamin'ity lalao ity karatra mena azony Edi Bastia teo amin'ny minitra efatra amby telopolo rehefa nandray baolina tamin'ny tanana ivelan'ny faritry ny 9 metatra napiditra ny baolina faharoa ho an'ny tompondakan'ny Vakina Karatra indray avy eo itanjona ny pôly kely teo amin'ny minitra araiky amby 20 ary farany idiana napiditra ny baolina faharoa ny batan'ny ekipan'ny fandresena indray i Elize teo amin'ny minitra 7 amby 20 nanena ny elanelanisa ho an'ny LG Plus kosa edi kely tamin'ny alalan'ny Koufran teo amin'ny minitra 7 amby 20 tombony ho an'ny FC Vakina Karatra tamin'ny lalao ity ny fahaizan'ny feny kianja izay namovoka tanteraka sy azo lazaina ho ratsy ihany. Tetsakilan'izay dia maro tamin'ny lalaon'ny LG Plus no tsy tafiditra tao anaty lalao mihitsy. Mitoy hiditra amin'ny andro fahatelo ny alatsy 9 aogositra ho avy izao moa ity lalao mandroso ny Poules Des As ity amin'izany no andehanany ekipan'ny LG Plus anafika ny knapsa sport any vodivorona torak'izay ihany koa dia anafika ny FC Vakina Karatra any amin'ny velodrome Antsirabe ny Fosa Junior avy any FC Boeny.